Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Semana kuaniwa radio manerantan na feonifa anantena ni tundato kiazava. Fahiny dia nisy ady na atsiravina tamin'ny firenena anankiray. Bala mirimorimo atsy sy aroa, zera-bomba mamotipotika atraizatraiza, fandravana mahatsiravina no nitranga. Tahotra sy orooro ary fahantrana no vokatra izany. Olona narivony maro izay tsy manatsiny no tafiditra tao anatin'ny ady mahatsiravina izay ny famelezan'ny firenena anankiroa. Atraizatraiza dia olona maratra, kilemaina tsy fidiny, tsy manan-kielofana, tsy misy fonenana intsony ary olona mijalijalo no ny anoanana no indreo fatazana. Tao anatin'izany ady mahatsiravina sy fahantrana mampahonena izany dia indreny ny misionera fa mandehandeha etsy sy eroa mitondra sakafo sy fitafiana mba homena ireo traboina. Nisy misionera anankiray antsoina hoe Johnson izay voatendry mba ho lehibe an'izany fizarana sakafo sy fitafiana izany. Matetika mihitsy izy no saika voan'ny bala na voazeran'ny bomba. Na izany aza nefa dia tsy mijanona mihitsy izy fa mandeha hatrany ihany, miezaka ny hamonjy reto vahoaka izay tsy manatsiny, efa raiky tahotra mafy noho ny ady. Ary rehefa alina ny andro tao amin'izany toeram-pierena amin'ny bomba izany, raha nipoaka tsy lavitra akory ny toerana fierena ny bomba dia nipararetry ny tahotra ny olona rehetra. Fa inga Johnson kosa dia namaky ny baiboliny tamin'ny-pahatoniana indrindra. Raha sendra ny ato kely ny filatsaky ny bomba dia nisy lehilahy anankiray izay nanontany azy ka nanao hoe, fa nahoana moa ianao no tsy mba matahotra akory? Dia nitsikina maly azy inga Johnson ka nanao hoe, satria kristianina. Nieritreritra kely aloha ilay lehilahy nanontany azy rehefa izany ary avy eo dia nanontany inga Johnson indray ka nanao hoe, mba azoko atao ihany koa ve ny ho tonga kristianina? Nitsiky indray inga Johnson ka namaly ilay lehilahy nanao hoe, nahoana moa no tsy azonao atao izany? Dia nazavainga Johnson tamin'ilay lehilahy ny hevitra izany atao hoe kristianina marina. Eny tokoa, manan-kantenaina izay tsara lavitra noho ny eto amin'ity tany ity ny tena kristianina marina, ka tsy mba matahotra na ino kiantra na ino kidona. Amafisin'ny Job izany ao amin'ny Job 7:20 andiny 5:20, raha nandalo fitsapana sy fisedrana mafy dia mafy izy dia izao no lazainy. Kanefa raha izao dia fantatro fa velona ny mpanavitra ka hitsangana ny amparany eo ambony ny vovoka izy. Miteny ny baiboly hanisan'andro no fonaina rasoa ampofaza malaina fatomotrany andro izao. Nanitsy ny lalako ka nampianatray handeha, nanolotray ny famarinana. Ny fanahy masinako dia narotsany, hitarika ahy ho eo antony. Namelona ny afony fino
hitarikay hoany an-danitra manotrano ny mpanesya satria Jeso tompo eo anilako kanino nahanjo ay de hatoky azy noho ny fahasoavany zay fantatro fanahatoy zao ay de hoisan'ireo zay olombovonjy emervonjy sy tomoina ny fanay masinako de narotsany hitarikay ho eo antogony namelona ny afony fironao anatiko ao hitarikay ho any an-danitra manotrano ny mpanesya satria Jeso tompo eo anilako kanino nahanjo ay de hatoky azy noho ny fahasoavany zay fantatro fanahatoy zao ay de hoisan'ireo zay olombovonjy Jesosy no ivompianako lay raha tsy de tsiaharobaka manotrano ny mpanesya satria Jeso tompo eo anilako kanino nahanjo ay de hatoky azy noho ny fahasoavany zay fantatro fanahatoy zao ay de hoisan'ireo zay olombovonjy de hoisan'ireo zay olombovonjy talilio amiko gety baiboly fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana mpanjaka faharoa toko voalohany ny naharariany azy sy ny lazany Elifa ho faty izy ary Moaba niodina tamin'ny Israely rehefa maty Ahaba ary Ahazi ny anjera avy teo amin'ny makarakara teo amin'ny efitrano ambony tao Samaria ka narary dia naniraka olona izy ka nanao taminy hoe mandehana antanio amin'ny Balazebuba Andriamanitra ekorona na ho sitrana ihany amin'ity aretiko ity na tsia ary ilay anjelin'i Jehova niteny tamin'ny Eli Tisbita hoe miainga miakara eo amin'ny iraky ny mpanjakan'ny Samaria ka manaova aminy hoe izao ny lazain'i Jehova moa ataonareo fa tsy misy Andriamanitra eto amin'ny Israely va no mandeha ny tany any amin'ny Balazebuba Andriamanitra ekorona ianareo ko noho izany dia tsy hidina hiala amin'ny farafara izay niakaranao ianao fa ho faty tokoa ary dia lasa Eli dia niverina tany amin'ny mpanjaka ny iraka ka hoy izy taminy nahoana re no niverina ianareo ary hoy ireo taminy nisy lehilahy niakatra ny tsenanay ka nanao taminay hoe mandehana miverina any amin'ny mpanjaka izay naniraka anareo ka lazao aminy hoe izao ny lazain'i Jehova moa ataonareo fa tsy misy Andriamanitra eo amin'ny Israely va no maniraka ny tany any amin'ny Balazebuba Andriamanitra ekorona ianareo
koa noho izany dia tsy hidina hiala amin'ny farafara izay niakaranao ianao fa ho faty tokoa. Ary hoy izy taminy, lehilahy toy inona izay niakatra ny tsenanareo izay ka nilaza izany teny izany taminareo? Ary ireo namaly azy hoe lehilahy mitafy volom-biby izy sady nisy fehikibo-hoditra tamin'ny valahany. Dia hoy izy, Eli Tisbity izay. Ary ny mpanjaka naniraka mpife 50 anankiray mba amin'ny 50 fehiny ankany aminy. Dia niakatra tany aminy izy, ka indro izy nipetraka teo tampitendrombohitra. Ary niteny taminy raha lehilahy hoe, ry lehilahy an'Andriamanitra, midina ianao antsony ny mpanjaka. Fa Eli namalika nanao tamin'ilay mpife 50 hoe, raha lehilahy an'Andriamanitra tokoa dia aoka hisy afo milatsaka avy any an-danitra andevonanao sy ny 50 fehinao. Dia nisy afo nilatsaka avy tany an-danitra ka nandevona azy mba amin'ny 50 fehiny. Dia naniraka mpife 50 anankiray mba amin'ny 50 fehiny ankany aminy koa ny mpanjaka. Dia niteny izy ka nanao taminy hoe, ry lehilahy an'Andriamanitra, midina faingana ianao antsony ny mpanjaka. Fa namaly Eli ka nanao taminy hoe, raha lehilahy an'Andriamanitra tokoa dia aoka hisy afo milatsaka avy any an-danitra ka andevonanao mba amin'ny 50 fehinao. Ary dia nisy afon'Andriamanitra nilatsaka avy tany an-danitra ka nandevona azy mba amin'ny 50 fehiny. Ary dia naniraka mpife 50 anankiray koa indray mba amin'ny 50 fehiny izy. Dia niakatra ilay mpife 50 ka tonga ary nandohalika teo anatrehany Eli ka nifona taminy nanao hoe, masina ianao ry lehilahy an'Andriamanitra, aoka ho zava-tsoa eo imasonao ny haiko sy ny hain'ireto mpanomponao 50 reto. Indro efa nisy afo nilatsaka avy tany an-danitra ka nandevona ireo roalahy mpife 50 ireo mba amin'ny 50 fehiny avy. Fa aoka kosa ho zava-tsoa eo imasonao ny haiko ankehitriny. Ary hoy ilay anjelin'i Jehova tamin'ny Eli, midina ihany hiaraka aminy ianao fa aza matahotra azy. Ary dia niainga izy ka nidina niaraka taminy ho any amin'ny mpanjaka. Ary hoy izy tamin'ny mpanjaka, izao no lazain'i Jehova, satria naniraka olona ny tany amin'ny Bala-zebuba andriamanitra ekoroana ianao, ohatra ny tsy misy Andriamanitra eo amin'ny Israely, dia tsy hidina hiala amin'ny farafara izay niakaranao ianao fa ho faty tokoa. Ka dia maty izy araka ny tenin'i Jehova izay nolazain'i Eli. Ary satria tsy nananjanaka izy, dia Jorama no nanjaka nandimby azy tamin'ny taona 2 nanjakan'i Jehorama, zanaky Josafata, mpanjakan'i Joda. Ary ny asany Ahazia sisa izay nataony tsy efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny tantaran'ny mpanjakan'i Israely va izany? Tarika d'Oliva. Miverena minitompo Israely piudino fa Jehova ray mahery no miantsoka avy tsy ampanjombona mitavany tsy tahiry fa hatezerana famindra fosiantra olokande efitra poyekely eloka ibebauza vitana avipanotao enuzao antsuiza ilaraina befitiavana tsy miova tsy mifindra fa miandra paharetana etezare ivahiny manjenjena
asiana miverenareo ufenonilay manjaka erimposy erimpanay ny fiaina no tafita matoky fazamana boekeony eloka ibebaozay vitana avipanotao enoizao antsoiza ilairaina be fitiavana tsy miova tsy mifindra fa miandra paharetana etezare. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Raha tonga ny andro malaza isehoany tompoty ehifaly isika ankalaza todisota fitanidy ka tsy hisia atahotra jesosy hoe hoanilana ny loza de olavitra tsisy sembo tsisy tore boekeony eloka ibebaozay vitana avipanotao enoizao antsoizao ilairaina be fitiavana tsy miova tsy mifindra fa miandra paharetana etezare boekeony eloka ibebaozay vitana avipanotao enoizao antsoizao ilairaina be fitiavana tsy miova tsy mifindra fa miandra paharetana etezare etezare etezare. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. dia faly mandray tanana anao amin'ny alalan'ity onjapeo ny feon'ny fanantenana ity indray ny mpiaramianatra ny ten'andriamanitra aminao i Lion sy ny namana samy iry amin'ny lafiny teknika. Milohan'ny hiarahantsika miditra amin'ny fiarah-mianatra ny ten'andriamanitra mangataka anao izay mba hiaraka hivavaka aminay. Raha inay izay ny an-danitra misaotra anao izay no ny tombonandro sy ny tombontsoa menao anay afaka mianatra indray ny teninao. Mamela ny elokay ary meteza ianao hanazava indray ny sainay afantaranay izay tianao ampitaina aminay amin'ny alalan'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anio isika dia hijery tombontsoa hafa indray vokatry ny fitandremana ny sabata. Lafy ny hafa izay ahafeno sary rehetra mikasika ny sabata. Raha atao anatin'ny tabilao anankiray ny fianarana rehetra ny tombontsoa rehetra izay omen'Andriamanitra mikasika an'izany sabata izany dia tsy ho feno izany sary izany raha tsy eo ty lafy ny anankiray ho resantsika anio ity. Andeha hovakitsika ary izay voalaza amin'ny Ezekela 20:12 mikasika an'izany. Ezekela 20:12. Ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izaho Jehova no manamasina azy. Avetsika indray mandeha
nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy. Efa fantatsika fa famantarana ny mahazanak'Andriamanitra ny sabata, ary Andriamanitra ny nametraka an'izany fa tsy isika. Izy ny nametraka hoe ity sabata ity no ataoko famantarana amiko sy ny zanako. Dia izao no toyiny mba ho fantany fa izaho Jehova no manamasina azy. Izaho Jehova no manamasina azy. Ity zany ny antony anankiray hafa nanomezan'Andriamanitra antsika ny sabata, hanamasinana antsika. Asehony antsika fa ny tompo ny manamasina antsika. Amin'ny fomba ahoana ho ianao? Zany mitsy eneny nataon'Andriamanitra tamin'ny andro fahafito hoe, andro tahaka ny andro hafa rehetra ihany zany andro zany, fa rehefa tonga ny fiafaran'ny herinandro ny famoronana, dia navahan'Andriamanitra izany. Navahany zany rehefa vita ny famoronana. No amasinina izany. No hoe no amasinina dia izao no heviny: natokana, navahana, natokana hiavaka amin'ny hafa. Teo alohan'ny andro sabata dia mitovy amin'ny andro rehetra. Fa rehefa vita ny famoronana dia navahan'Andriamanitra izany andro izany, dia nantsoina hoe sabata. Ary amin'ny alalan'ny sabata no hitenenan'Andriamanitra amintsika koa hoe, zany koa anie no tiako atao aminao e, tahaka ny nataoko tamin'ny andro sabata. Tiako hiavaka ianao satria zanako manokana. Tiako hanenika anao ny fanahiko masina, maniry ny hanamasina anao aho. Iriko ny izara ny fahamasinako aminao. Sabata dia mitaona antsika andin-tena, ahafahantsika mijery ny fitomboan'ny toetrantsika ara-panahy, vokatry ny fifandraisana amin'ilay raintsika ao an-danitra sy amin'i Jesosy Kristy zanany. Azadiny mihitsy ilay tenin' Jesosy manao hoe, raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha iray amiko kosa ianareo, raha miray amiko ianareo tahaka ny voaloboka miray amin'ny sampany, dia hamobe ianareo. Rehefa mifandray amin'ny tany ny zava-maniry, mandray zezika sy ranon'orana, mandray masoandro dia mitombo izy. Dia tahaka an'izany koa ny fepetra ny fitombontsika ara-panahy. Rehefa mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakinan'ny teniny, ny vavaka, ny fiarahana miasa aminy, ny fanajana ny didiny, dia mitombo isika ary amoha. Ny sabata dia hanampy antsika be dia be amin'ny asa fanamasinana ataon'Andriamanitra amintsika. Teny fikasana velona mandrakizay ny sabata, izay maneho amintsika ny fahaizan'Andriamanitra manampy antsika tsy kelikely hitombo amin'ny alalan'ireo toe-javatra samy hafa avela ny andalo amin'ny fiainantsika. Eo ny fitsibadibadiky ny fiainana, ny fahoriana ary ny fahombiazana eto amin'ity fiainana ity. Amin'ny alalan'ny reny rehetra ireny nefa no hitaizan'Andriamanitra antsika hitombo tsy kelikely amin'ny fahamasinana. Mila fotoana miavaka irahana amin'ilay raintsika ao an-danitra isika isan-kerinandro, dia ilay Andriamanitra manamasina antsika sy manampy antsika hitombo mandrakariva. Mbola mitoy hatrany ny fisiany sabata ao anatin'ny fiodinany herinandro ka hatramin'izao. Nanomboka tao amin'ny sahedena ny sabata, ary mbola ankalazaina ihany zany rehefa hovana aorianany fiavian' Jesosy fanondrony ity tany ity. Aharitra mandrakizay ny sabata. Miresaka ny amin'ny fotoana izay hanaovan'Andriamanitra lanitra vaovao sy tany vaovao ny mpaminany Isaia. Dia izao nolazainy eo amin'ny Isaia 5:17. Isaia 5:17. Ary isaky ny voaloam-bolana sy ny sat-sabata dia ho avy ny nofo rehetra iankohako eo anatrehako ho Jehova. Mahafinaritra tokoa ny fomba anehoan'ny sabata ny fifandraisana maritra mandrakizay amin'Andriamanitra. Efa nanomboka tao amin'ny sahedena tamin'ny famoronana izany, ary hipaka hatrany amin'ilay saza efa ataon'Andriamanitra amin'ity planeta ity amin'ny andro farany. Nanomboka tany amin'ilay paradisa very zany, ary hipaka hatrany amin'ilay paradisa tafaverina amin'ny laon'ny indray. Ilayntsika eo amin'ny fiainantsika izany mandrakizay izany. Sa ahoana? Tsy ho voafetra ny fahafatesana intsony.
mila toerana ahazoantsika antoka isika fa mifandray mandrakizay amin'la raintsika izay ao an-danitra. Mila toerana eo amin'ny fotoana isika izay alalipaka hatrany hatrany izany, toky izany, toerana izay manambara fa eo mandrakariva ho antsika ilay raintsika izay an-danitra. Eny ilayntsika ary irentsika fatratra izany toerana maharitra mandrakizay izany, izay mamatotra ny fiainantsika iray manontolo amin'ny fifandraisana mandrakizay amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Hisy fianarana zava-baovao izay tsy mbola hitan'ny olombelona hatramin'izay mandritra n'izany fotoana izany. Manasanao izay mba tsy hanao tsirambina ny fiomanana ho amin'izany fotoana mamy iarahana mandrakizay amin'Andriamanitra izany. Fiainana feno fahasambarana, fahavokisa-pifaliana, lavitry ny fahoriana sy ny tebiteby ary ny fahafatesana. Tsy angano izany fa tena zava-misy tokoa. Mba ho isan'izay tafiditra ao anatin'izany anie izaho sy ianao. Amen. Groupe Mita. Tranya ndani cha
matahotra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isanandro amin'ny ity pejt awr feon'ny fanantenana. Radio feon'ny fanantenana. alasarona fandalinana ny soratra masina mitohitohy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Faritafoana aminao manao kalebandretsikivy ao anatin'izao fandarana ianarantsika ny ten'Andriamanitra mitohitohy izao. Ny lohateny hodinitsika dia ny amin'ny fitsarana. Lohahevitra lehibe tokoa izany, ka manasanao haritra hatramin'ny farany. Andeha hivavaka isika tia mpiandohany. Ray masinao misaotranao izay no ny teninao izay ianaranay amin'izao fotoana izao. Tongava nazava ny sainay amin'ny alalan'ny fananao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohahevitra lehibe mahakasika antsika ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Indraindray tao adinodinony amin'izany ka dia manao fihetsika na toetra izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny akamaroan'ny olona. Izao no ambaran'ny apôstôly Paoly amin'ny Korintianina 4:5-10. Korintianina 4:5-10. Fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miharihary eo amin'ny fitsaran'i Kristy mba handraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataony tenany dia arak'izay nataony na tsara na ratsy. Ho avy amin'kery sy voninahitra lehibe Jesosy mba handray ireo voavonjy ho any aminy. Alohan'izany anefa dia tsy maintsy ahavahany hoe iza avy ny olony ary ny fitsarana izay antitra terin'ny soratra masina no anavahana ny olona rehetra. Misy fotoana lehibe izay tokony homanan'ny olona rehetra. Inona izany fotoana izany? Hebreo 4:7-20. Hebreo 4:7-20. Ary tahaka ny nanendrenan'ny olona ny ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka izany dia isy fitsarana. Mitsahatra eo amin'ny fahafatesana ny fotoana ahafahan'ny olona mifidy ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra na tsy. Izao fahavelomantsika izao no fotoana tokony hifidianantsika ny andany amin'Andriamanitra. Hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Korintianina 4:1-2. Korintianina 4:1-2. Indro ankehitriny no andro fankasitrahana, ary indro ankehitriny no andro famonjena. Iza moa no ho tsarain'Andriamanitra? Pitoriteny 7:17. Pitoriteny 7:17. Ho zanakapo, samy ho tsarain'Andriamanitra na ny marina na ny meloka, fa any dia samy manana ny andro ny avy ny zavatra rehetra sy ny asa rehetra. Korintianina 4:5-10. Korintianina 4:5-10. Fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miharihary eo amin'ny fitsaran'i Kristy. Manahoana ny velaran'io fitsaran'io? Pitoriteny 12:17. Pitoriteny 12:17. Fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra, na soa na ratsy. Inona ny sary nomen'Andriamanitra ny Daniela anotsiritana ny fanombohan'ny fitsarana? Daniela 7:7-7. Daniela 7:7-7. Mbola nijery ihany aho mandra-pametraka ny seza fiandrianana, ary ny fahagola no nipetraka teo, ny fitafiany dia fotsy toy ny fanala, ary ny volondohany toy ny volon'ondro madio, ny seza fiandrianany dia lelafo, ary ny kodiany dia afo mirehatra. Ony afo no nivoaka sy nandeha avy teo anatrehany, ary ivoarivo no nanompo azy, ary alinalina no nitsangana teo anatrehany, nipetraka ny mpitsara, ary novelarina ny boky. Ilay fahagola ela dia Andriamanitra. Hoy ny Salamo 8:2. Salamo 8:2.
fonitsimbolary ny tendrombohitra na voaforonao ny tany sy izao rehetra izao dia Andriamanitra ianao hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Izy ilay nipoirany mananaina rehetra sy ny aviany lalàna rehetra no hitarika io fitsarana io. Manatrika an'izany ireo anjeliny masina narivorivony amin'ny mampanompo sy vavolombelona azy ireo. Tsy ny fiverenan'i Kristy fanondroany no resana amin'ireo andininy ireo. Tonga teo amin'ilay fahagola izy, izany hoe teo amin'Andriamanitra, mba handray ny fanapahana ny voninahitra sy ny fanjakana izay omena azy amin'ny fiafaran'ny asany amin'ny mampanalalana azy. Ho tsaraina arak'izay voarakitra mahakasika ny fiainany ve ny olona. Apokalipsy 20:12. Apokalipsy 20:12. Ary nahitany maty na ny lehibe na ny kely nitsangana teo anolohan'ny seza fiandrianana, ary novelarina ny boky, ary nisy boky iray koa novelarina dia ny boky ny fiainana izany, ary ny maty dia nitsaraina araka izay zavatra voasoratra teo amin'ny boky araka ny asany. Natao maritra ny didim-pitsarana ireo boky firaketana ny an-danitra izay anoratana ny anaran'ny olona sy ireo asa nataony. Izao no voalaza tao amin'ny Daniela efa nivakintsika teo, nipetraka amin'ny mpitsara ary novelarina ny boky. Jaona koa amin'ny Apokalipsy dia miresaka ny amin'ny boky izay mahakasika ny fiainantsika. Ny boky ny fiainana dia mirakitra ny anaran'ireo izay rehetra nanompo an'Andriamanitra. Misy koa nefa boky fitadidiana amin'ny fahotan'ny olona rehetra. Manambaran'izany ny mpitolo teny 12:14. Jeren'Andriamanitra amin'ny antsipiri ny asan'ny olona rehetra ary soratana ho fatokiana na tsy. Eo anilan'ny anaran'ny tsirairay ao amin'ny bokin'ny lanitra dia ahitana amin'ny antsipiriany tokoa ny fihetsika feno fitiavatena rehetra, ny adidy tsy vita rehetra, ny ota-miafina rehetra ary ny zavatra nafenina rehetra. Voarakitry ny anjely mpanoratra amin'ny mpahamalenana avokoa ireo fampitandremana na fanitsiana natao tsinitsinina, ireo fotoana ny lanolaniana foana sy tsy noararaotina sy ireo hery-miasa mangina nampiasaina miaraka amin'ny vokany farany lavitra indrindra. Ina moa ny fepetra fototry io fitsarana io. Jakoba 2:12 Jakoba 2:12 Fa ilay nanao hoe aza mijangajanga no nanao hoe koa aza mamono olona. Faratahiny tsy mijangajanga ianao kanefa mamono olona ihany dia mpandika ny lalàna ianao. Aoka ianareo hiteny sy ianao araka izay mahamendrika ianareo izay olona ho tsarain'ny lalàn'ny fahafahana. Mario ilay teny hoe lalàn'ny fahafahana. Manandevo ny fahotana fa manafaka atsika ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Manafaka atsika amin'ny fanamelohana izany. Ary azadiny fa fitiavana no hitona ny didy. Raha tian'Andriamanitra isika sy tiany olona dia anompo an'Andriamanitra amin'ny fitiavana ary anampy ny hafa amin'ny fitiavana ihany koa. Fa tsy anisy ratsy azy ireny. Roviana ary no nompoka ny fitsarana amin'ny fiverenan'i Jesosy eto an-tany ve? Mateo 4:17. Mateo 4:17. Fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny mba hamaly ny olona rehetra araka ny nataony. Tsy afaka hamaly ny olona araka ny asany Jesosy amin'ny fiaviany fanondroany raha tsy nisy aloha ny famotim-pitorana ny fiainan'ny olona rehetra nandalo teto amin'ity tany ity. Fantatsika rehetra fa ny didim-pitsarana izay avoaka dia tsy maintsy ny aloavana famotim-pitorana. Ina moa ny didy milaza fa ho vita mialohan'ny fiverenan'i Jesosy eto an-tany ny fitsarana ny olombelona rehetra. Apokalipsy 2:12. Apokalipsy 2:12. Zay manao ny tsy marina aoka mbola anao ny tsy marina ihany izy, ary zay maloto aoka mbola ihaloto ihany izy, ary zay manao marina kosa aoka mbola anao ny marina ihany izy, ary zay masina aoka mbola iamasina ihany izy. Indro avy faingana ary eto amiko ny famaliko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Natao vita mialohan'ny fiavian'ny tompo fanondroany ny fitsarana famotim-pitorana sy famafana ny ota. Rehefa vita ny fitsarana famotim-pitorana dia ho avy Jesosy. Amin'izay fotoan'izay dia hoeny aminy famaliny amalian'ny olona rehetra araka ny asany. Ahoana no ampitandreman'Andriamanitra an'izao tontolo izao? Ny amin'ny fanomboan'ny fitsarana. Apokalipsy 4:17.
Ary hitako fa indro nisy anjely ray koa nanidina teo voan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambon'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana ary miankohofo eo ny lohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Mahagaga fa fitsarana no atrehana nefa dia filazantsara mandrakizay no lazany Jaona n'izany. Hita indray ny fitiavan'Andriamanitra satria amin'ny ankapobeny ny fitsarana dia tsy vaovao mahafaly fa toe-javatra mampioroho sy mampatahotra izany. Te hanafaka ny olombelona amin'ny fitsarana Andriamanitra. Dia anahoana isika amin'izany fitsarana izany? Misy misolo vava ho antsika ve? Tena izany tokoa. Ino nambaran'ny Jaona mikasika an'izany? Jaona 1:2. Anaka, izany zavatra izany soratako aminareo mba tsy hanotanareo, ary raha misy manota dia manana solo vava ao amin'ray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina. Tsy manatrika amin'ny vantana n'izany fitsarana izany isika rehefa antsoina any an-danitra ny anarantsika. Tsy ilainy izany satria efa voarakitra anaty boky ny momba antsika rehetra. Tsy anakambary isika manoloana ny seza fiandrianan'Andriamanitra, fa noho ny fitiavany kosa dia vonona isolo vava ho antsika Jesosy. Inona kosa no angatahany ho setrin'izany? Ary amin'izany nazovo no anaika eo anatrehan'ny olona dia ekeko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Fa nazovo no andaa eo anatrehan'ny olona dia ho laviko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Vonona ny anatanteraka izany fanarana izany ve ianao? Rehefa andalo amin'izany fitsarana izany ny anaranao? Inona koa no andrasana amintsika mba hahatonga ny anarantsika ho voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana? Apokalipsy 7:7. Izay maresy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa, fa anaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny. Raha fitinina izany dia misolo vava antsika ny an-danitra Jesosy. Nefa takiny amintsika ihany koa ny andresentsika ny fahotana. Tsy noho ny ezaka ataontsika andresena ny fahotana nefa no avonjy antsika, fa noho ny fisoloan'i Jesosy vava antsika eo amin'ny fitsarana. Raha mibanjina ny fisoloana nataonao antsika isika sy ny fisoloana vava ataonao antsika eo amin'ny fitsarana any an-danitra dia ho torotoro fanahy isika ka tsy havita eritreritra fahotana akory. Engane mba ho nisan'ireo tsy ho voafafo amin'ny bokin'ny fiainana ny anarantsika. Hiara hivavaka isika. Ray masina ny an-danitro, sorato am-ponay ny teninao izay ny anaranay androany. Misaotra noho ny fitsarana izay ataonao, anafahana ny vahoakanao sy amarananao ny tantaran'ny fahotana. Ampilefero amin'ny sitraponao izahay, mba ampaherenay ny teninao, ahatonga anay ho mpandrisy miaraka amin'i Jesosy. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Izay no fiarantsika mianatra androany, mametraka ny mandram-pioana ho amin'ny fotoana manaraka ny namanao Kalebandretsikivy. Veloma tompoko. Antokopihira ranomasina fitaratra itosy. Tunga,
veanao zahy itomany fa ny tompoane de nilaza hoe mavifanyanao e zao sanatry tampokaminao ny omana fona e azama na tena fianamendritsony fakatsaoarony fianana nilamitra ambomby tsisia soatenany tsony eto fanafariaza mifarany hifanika losento fasangive tivetive timamalinanao amalinanao tamire uratsizafanao erizanive nurikirizanao mafiturizao fasangive tivetive timamalinanao amalinanao tamire uratsizafanao erizanive nurikirizanao mafiturizao tsarovianefafa utsaranyana natsizawaniwiza tsiusakana ivalininata ratuizanawiza antsoteso AWR feony fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feony fanantenana. Dia faly mifandray aminao amin'ny alalan'ity onja-peon'ny feony fanantenana ity indray ny mpiara-mianatra aminao Iliandry amin'ny Tansoa. Mirabanao no sady manasanao mba hanovo ny tombontsoa avy amin'izao fiarah-mianatra izao. Mandresy ny ratsy amin'ny fitiavana. Izany indray ny lohahevitra lehibe hodiniantsika atoato. Mandresy ny ratsy amin'ny fitiavana. Hafahafa amin'ny sofintsika olombelona izany satria ny mifanohitra amin'izany ingeny mahazatra antsika. Kanefa izany ny fomba an'Andriamanitra sy ny fomba fiasany ary tiany ianarantsika zanany. Ka dia manasanao hiaraka hianatra izany fomba an'Andriamanitra izany miaraka aminay. Fa milohan'izay dia andeha hiaraka hivavaka aloha isika. Rain'izay ny an-danitro mamela ny elokaira miantso ny anaranao masina zahay. Tsy mendrika ny anonona n'izany zahay, fa ny ekenao izany noho ny amin'i Jesosy zokinay sy ny fahasoavany. Misaotranao noho izao tombontsoa mbola omenao anay izao, afaka miara-mianatra malalaka ny teninao. Mangataka anao izay mba hanome anay fahendrena, ahafahanay manararoatra izany fahafahana miara-mianatra malalaka izany. Angatahanay ny fananao masina mba hampianatra anay indray ary hanazava ny sainay ny amin'ireo lesona tianao ampitaina aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy hatrany moa ny andininy izay ny fantenana mba ho atao tsy anjery amin'ny fiarah-mianatra tahaka an'izao ary itony andininy fantenana ho atao tsy anjery tony dia manampy antsika ahatsiaro ny lesona ny anarana. Ao amin'ny Isaia 7:10 no ahitantsika azy. Isaia 7:10 ary afoinao ho anona izay hanina tianao
ka mahavoky ny ory ianao dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao ary ny espitinao ho tahaka ny mitatao vovonana. Averintsika indray mandeha ary afoinao ho anona izay hanina tianao ka mahavoky ny ory ianao dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao ary ny espitinao ho tahaka ny mitatao vovonana. Teny nampitondrain'Andriamanitra ho an'i Isaia no voarakitra ao anatin'izay andininy no fantenana ho ataontsika tsy anjery izay. Raha vakianao tsara ilay andininy dia misy antony na tonga n'io teny io, dia izay voalaza eo alohany. Izao ny voalaza amin'ny lohatenin'ity Isaia 45 ny fivavahana marina sy ny fivavahana tsy izy. Izay zany no votoatiny zavatra resahana ao anatin'ity toko ity. Dia misy fanontaniana eo amin'ny ndininy 7, ary fanontaniana izay betsaka amintsika no mametraka an'izany rehefa mivavaka amin'Andriamanitra kanefa tsy mahazo valiny. Izao ilay fanontaniana: nahoana izahay no mifady hanina zany nefa tsy hitanao? Nahoana izay no mampahory ny tenanay nefa tsy ahoanao? Dia ny valiteny omen'Andriamanitra dia izao: indro fa amin'ny andro fifadianareo aza dia mbola ny tianareo ihany no ataonareo, ary ny piasa rehetra eo aminareo dia ampahorianareo. Indro ny ady sy fanditra no antony hifadianareo hanina ary ny amely amin'ny tontondro ny faharatsiana. Izao fifadianareo izao dia tsy andrenesana ny feonareo any amin'ny avo. Dia mbola toisantsika ihany ny andininy 5: moa fifadiana tahaka an'izany va nankasitrahako dia andro ampahorian'ny olona tena, ny ampiondrika ny lohany tahaka ny zorzoro sy amelatra lamba fisaonana rarahan-davenona ho fandriny. Moa izany va no atao hoe fifadiana sy andro ankasitrahan'i Jehova? Dia eo amin'ny andininy 9: tsy izao va ny fifadiana izay ankasitrahako hoy Jehova, dia ny amany fatorana ny faharatsiana, hanaboraka ny fehiny zioga, handefa ny ampahoriana ho afaka, hanapatapaka ny zioga rehetra. Moa tsy nizara ny mofona ho anona fa sy ampiantrano ny oro-manjenjena, hanafianao izay hitanao mitanjaka, tsy hirimbelona amin'ny namanao ianao. Raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavany maraina ny fahazavanao. Izany hoe raha izay lazain'i Jehova izay no ataontsika zany dia izay ankasitrahany zany ho tonga faingana ny fahasitrananao izy, ary ny fahamarinanao loha lalanao, mivoninahitry Jehova vody lalanao. Amin'izany ianao dia hiantso Jehova hamaly. Mazava zany fa ny antony mahatonga ny valimbavaka tsy azo tsika na dia mifadianina sy mampahorotena sika, dia mifono fitiavatena ny tanjona kendrena ao anatin'ilay fifadikanina. Ary na ao anatin'ny fotoana fifadikanina azy dia mbola manana toetsaina maloto, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika sy ny sisa. Tonga ny fotoana izay tsy maintsy ametrahana ny fanavaozana ara-pivavahana marina, dia tsy ny fanarahana fomba fotsiny fa ny fiainana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Jereo ny voalaza eo amin'ny andininy 7: raha iainantsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro ny fisehoana izany hoe fitiavan'Andriamanitra zany amin'ny fifandraisantsika amin'ny hafa, dia izao no lazay eo amin'ny andininy 7: hiantso ianao ary Jehova maly, hanandratra ny feonao ianao, izy ianao entia. Raha esoronao tsy ho eo aminao ny zioga sy ny fanondrony fanondro sy ny fitenenan-dratsy, dia eto ilay andininy izay ny fantenana ho atao tsenjery, ary afoinao ho anona izay hanina tianao ka mahavoky ny ory ianao, dia hiposaka ho maizina ny fahazavanao ary ny espitinao ho tahaka ny tatao vovonana. Inona ny ifandraisan'izany amin'ilay hoe mandresy ny ratsy amin'ny fitiavana? Vao mandre fotsiny tsika ilay hoe mandresy ny ratsy amin'ny fitiavana, dia ho ny any anatin'ny saintsika lalina izany hoe tsy possible. Mialatsiny mampiasa teny vahiny. Izany hoe tsy azo antoka ahitana fombiazana andresena ny ratsy zany raha amin'ny fomba fijerentsika olombelona. Basy amatafondro ihany no mahazatra antsika. Kanefa dia raha tsika mahita fa tsy resy amin'izany fomba izany ny ratsy, satria ny fanaony ihany no avalitsika azy. Zany ige zava-misy amin'izao hoe tsy miala eto amin'ity tany ity ny ratsy fa miamitombo.
ny fidy ny ampiasan'io fomba fiasa io Jesosy, le Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Ny fidy an'izany fomba fiasa zany izy mandresy ny ratsy amin'ny fitiavana tamin'ny ady nataony tamin'ny Satana ho famonjena antsika olombelona. Tompony hery rehetra izy afaka mandripaka ny Satana avy hatrany, afaka manamboatra olona vaovao fa tsy zany no nataony, fa ny fitiavana no nasehony antsika ho nentiny nandresena ny Satana teo amin'ny hazo fijaliana. Indray nandeha dia naray antso atarby izay mandrahona sy feno teny maloto ny jiosy anankiray izay mpitarika antoko-pihira izy sy ny vadiny samy nandray an'izay antso antarby mandrahona izay. Monina any a Nebraska izy mivady any a Lincoln. Fantatra izy ireo tatoriana fa mpitarika vondrona Amerikanina izay mpivohy ny fankahalana ny hafa Ku Klux Klan nanao an'izany. Azon'izy mivady nataony nanatona mpitandro filaminana rehefa nahafantatra an'izany, saingy fomba hafa no ny fidiana izy ireo atao. Rehefa fantatra izy ireo fa mandringa ilay lehilahy nanao ny fandrahonana izay nipetraka tsy lavitra azy ireo anie, dia tonga teo ambaravarany mihitsy izy mivady, nanao sakafo tsara, dia nentiny akoho tsara nahandro ho ataon'ity olona nandrahoana azy ity ho atao sakafo horiva. Gaga le rangahy satria tsy fanaony zany. Sy natanteraka izy, ny empo teo anatreny fitiavana nasehony izy mivady ny fankahalany. Dia nanohy nitsidika azy izy mivady taorinan'izay moa, dia nitombo ny fisaka izany izy ireo. Vokatra izany fihetsika izany. Hitantsika mihitsy eto ny fampiarana an'ilay hoe mandresy ny ratsy amin'ny fitiavana. Tsaroantsika angamba ilay teny malazo amin'ny tenin'Andriamanitra manao hoe aza mety ho resy ny ratsy ianao fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Romanina 12:20. Romanina 12:20. Ary azo atao tsara zany matoa asain'Andriamanitra ataontsika, indrindra fa amin'izao andro mampitombo ny faharatsiana izao. Ary manamafy an'izany ny voalazo amin'ny Efesianina 5:5-6. Efesianina 5:5-6. Ary araoto ny andro azo anao vatsoa fa miaratsy ao fiainana izao. Ary izay no mahatonga ny ten'Andriamanitra manao hoe aza manaraka ny fanaony izao tontolo izao. Ny fanaony izao tontolo izao mamaly ratsy ny ratsy, mamaly faty ny ratsy, kanefa tsy manafoana ny faharatsiana sy ny fifamaliana faty zany. Fa izay nataon'izy mivady teo dia hitantsika ny vokany ary be dehibe ny manao fanandramana an'izany. Andeha hiara-hianatra isika. Samy sy tanteraka amin'izany isika mpiara-mianatra. Indraindray mahavita, indraindray tsy mahavita. Faoka tsy ho kivy. Andeha hifampivavaka ary hiaraka anao ezaka eo ambany fahasoavan'Andriamanitra mba handresiny ratsy amin'ny fitiavana. Mino zahay eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana ny radio AWR fa tsy handisy fotoana ianao amin'ny fiarantsika mianatra manaraka. Mandra-peona vetivety ary a. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org na www.feofanantenana.org.